di fetiny reny. Androany kosa nefa fetiny ray. Izy tia dia sy natao hoe takan'le kavy tanora amin'izao fotoana izao mandeha ila fa nampitoviana le izy. Amin'izany dia sainay dia anadino ny ray izay mitondra eto fetana manga eto. Dia amin'ity indray mitoraka ity ilay izy dia mitogaga nareo satria mahatonga anay miteny an'izay aleo aloha mba omena setra ireo sera mba hiarahaba ny ray aman-dreny izay mitondra eto hiavoloha. Mingavy an'ireo sera ao amin'ny birao fiangonana mba hizory ety andony ety. Zapadindrindra tompo. Meko nazy telo navavreto ny fandaharana sy ny firarian-tsoa izay hoentinety. Isaorantsika ny tompo amin'ny zavatra rehetra mampimoy izay zany ny fandaharana. Napetraka ireo birao dia manaiky ampanetretena satria izay ny fitarian'Andriamanitra. Aleloia. Satria fotoan-dehibe androany araka ny vaovao-lafatra ny fiandohana fotoana fety ankalazana ny fetindray dia miarabandray mpianakaviana rehetra ny amin'izany fetindray izany. Ny tompony tanareo tsirairay avy mihery tanjaka fahasalamana ahafahanareo manantanteraka ny didy aman'andraikitrareo eo anivon'ny ankonana indrindra eo anivon'ny sahan'ny tompo amin'ny maharay-pianakaviana kristianina nareo dia manana anjara be dia be nareo anatin'izany asan'Andriamanitra izany. Dia tompony anafihery anareo mitanjaka fahasalamana ahafahanareo manantanteraka izany rehetrarehetra izany. Ampitombo ny fahasoavany aminareo mandrakariva izy ahitanareo hatrany. Ary dia ny tsodrano ataonay fiangonana ny ankizy rehetra sekoly ary rehetrarehetra izay tonga ray mpianakaviana rehetra, indrindra moa ny ray aman-dreny mpitondra eto amin'ny toerana dia pasteur sy izy mirala miara-miasa aminy dia miaraka mena an'izao tsodrano izao miaraka amin'ireo ray mpianakaviana rehetra izay hitantsika eo amin'ny salamo faha 120 dia ny andiny ny fahafito ka hatramin'ny fahavalo. Hiaro anao amin'ny ratsy rehetra Jehova, hiaro ny fanahinao izy Jehova, hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka mandrakizay. Izany ny tsodrano hoentinay fiangonana ho anareo ray aman-dreny mpitarika eto amin'ity toerana ity ary ho an'indray mpitarika eto amin'ity toerana ity ary koa ho an'indray mpianakaviana rehetra. Fanampin'izay moa dia misy ny zavatra momanina mampatsiarovana ho an'ity fotoana androany ity izay atolotry ny fiangonana ary amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo no andorana izany ho anareo tompona ndraikitra izay napetraky ny tompo miany fiangonana eto Iavoloha. Mialohan'ny andorana an'izay dia tsara raha hitondram-bavaka azy ireo tsika rehetra, hitsangana be dia be tsika hitondram-bavaka ireo mpanompon'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra medity antsika eto amin'ity toerana ity. Mbola misaotranao izay Andriamanitra tsara indrindra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe raha mbola namorezanao an'izao fotoana izao ahafahanay manantanteraka ny fampiarabana sy ny fampitsofandrano eto amin'ity toerana ity noho izao fetindray izao. Jesosy ohatra ireo manokana ny mpanomponao izay napetraka hoe andraikitra ny asanao eto amin'ity toerana ity. Misaotranao izay fa tsy irery izy ireo fa anankitelo be izao ary anakefatra 5 enina miaraka aminao ray zanaka fanahy masina
miasa eto amin'ity toerana ity, mikarakara ny ondrinao eto amin'ity toerana ity. Ianao Jesosy no handray tanana amin'ny fiainan'izy ireo manontolo, na eo amin'ny ara-nofo na eo amin'ny ara-panahy indrindra indrindra. Dia ho amin'izy ireo mandrakariva ny fahasoavanao. Dia mankasitraka indrindra Jesosy eo fa tianay ianao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Samy mahazo toerana isika dia angatahana izany ireo tompon'andraikitra, izy telo rahalahy tsangana ety aloha, fa hotolorana izany fanomezana kely izany amin'ity androany ity. Dia asaina ihany koa ny birao lehilahy fa zareo ny tompon'andraikitra manolotra ray fanomezana ho anazy telo rahalahy. Haleluya. Wisy zareo mpikabaro hoe sady tahonao sy ny volony. Raha jerena anatiny to mazava moa jerena telany to mamiratra. Tia mety zay fa ilaza sady aminareo hoe tsy voavaha mihitsy reto so nataonareo androany reto. Ny any ataonay dia maneho fisaorana anareo fiangonana Hotelandriamanitra. Ny Tompo Jesosy ane amahasoana tsirairay avy. Amen. Fa zay rososina ny hafaliana voalohany aloha fahalamanana anareo raha tsy nisy anareo tsara sy nanome anreto. Betebeke nalakely ny olona re antonantonany eny efa tsisy mame an'ity. Zay la nanana fifaliana anareo, manana anareo. Faharoa le fifaliana faharoa fa laisaky menareo antizaha fa tsobe ity. Tena ilay tovy amin'ny toerana iray ny antanitra mihitsy nareo. Manne zava-tsoan'ny Mpamon'Andriamanitra. Fa afaka ho anareo zay rehefa avy eo mba masoafan'ny tompony tsirairay avy. Mankasitraka re tompoko. Toko misaotra mba misy manome zavatra ho anao samy miteny antsika rehetra saotra tompoko. Dia Jesosy mankasitraka ny tompo voalohany indrindra, mankasitraka ihany koa ny protego, mankasitraka nareo fiangonana araka ny teny iray aman-dreny teo. Misy efa inona ny lokony indray trainareo? Inona ny ivelany? Inona ny dikan'izany? Halleluja. Mety ny fanantenana hatrany tsika diavolo ary tsy ho foana ny fanantenana na mbola isiko ny faranay tompo daholo. Eny ary hitany amin'ny telo mirahalahy lasa fombola mandray fanatitra. Fa alohan'ny antarana iara dia vavaka ho anareo indrindra ho anareo rainga ranakaviana rehetra. Mety nambavaka amin'ny androany ity fa tena rainga ranakaviana tena iaraka fahasoavan'ny Tompo anareo.
Amen. Di cakanakel naruray Regi Asa mismo tumanya Tikil makatam liya labas ni sana ka Tikil Rewi sarasera Dem cakanakel na rew Cakanakel yun na labas Cakanatul Fay paparit ni Kish Dekaret Tikil ang disarew Atau yan tananarewari Papakawas si papakaya kisot na rew sinami Sereu rito Right dia nakafila mitsur rito anemanto Fata daw tsara famisi na daw iftit Ani sereu Manuna ni faswa manarita Sintiataran tupuwa miyaw Yamapon punawa Arega ni sereu mo pinanemanta manakari pamias Siyamaray pinakapila siyang titsu panawas Abiasa ni Jatolong Famenuwa ni Yakunan Apiu rewa remanto Yada kama magkari panenaw Nang pagkantanan ng dituntan Hari situasyon Hari asis pasalaman Paulaftan lusa nereu Hari manto fiatana na yung pas Nadirita sa tuget pas Karamisi Reka na kapigat tuget Tigit na mampapaka manungkar rini Potsubong tutuan ng tinan na misyas Demanta de managay pastor na yung pas Para kaya yung sa pinrit Cerita namin Cerita na funo niya tiyapan Tupan niya mansuas rayayap Amin naran si Susi Na namanastan Misaw Tanaw sa Jesus Misaw Tanaw sa Jesus Misaw Tanaw sa Jesus Pacara Inay Music Misaw Tanaw sa Jesus So tanaw Misaw Tanaw sa So tanaw sosial So tanaw panemantara Sa Tanaw sa Jesus Pacara Pera Tidak bisa sadakir ya. Kita naruh pas martir yang mulai dapat sikat untuk tanya. Sedih naruh siratin mah demar. Di soa banyak sawan apa panata timar fakat ya nama pima payah ya. Pada sana dan pamrata baba nawal itu. Alau yang fakat panan teh sapi. Alau sumara makatikir naruh manawas.